ampiangasan'andriamanitra izy an'andriamanitra tahaka anao. Mike chapitre 7 verset 18-19. Au nom de Jésus, atoko ampiangatsindray io manao hoe izy an'andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo fahasorosisa amin'ny lovana. Tsy mitazona fahatezerana mandrakizay izy fa tia famindrapo. Amindrafo amintsika indray izy ka nitsakitsaka ny fahotantsika. Amen. Arinao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Alefa ny fahamarinanao an Jakoby ianao sy famindrapo any Abrahama ilay nianananao tamin'ny razanay hatrany andro taloha. Amen. Andriamanitra mitazona promesy izy. Ohatran'ny rano latsaka teo amin'ny volomborona ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy mitazona alahelo zany izy. Na ovina na ovina. Isaotran'Andriamanitra tsika rehefa minosa azy. Fa mamano fotsika izy tena hoe soa ampe fa fitiavan'i Jesosy fiadarana. Vanakisika toka. Tsotra azy Jesosy makasitraka. Tsisy condamnation de foi aminao. Fifandraisinao condamnation rehetra. Teranao zay makasitraka anao. Lohalika rehetra dia lohalika eto anatrehanao. Ary miankohaka eto anatrehanao zay. Mian'ny fitiavana. Be dehibe izay nataonao. Tena hoe tsy hampesipesena ny fitiavanao. Tsy mitanisa heloka ianao. Ary koa tsy mpandatsandatsy. Misaotra anao indrindra izay Jesosy. Ataovy afaka ao anaty fonay. Ataovy latsaka ao anaty fonay fiadanana. Fiadanan-tsaina, fiadanan-po, fiadanan-eritreritra. Ataovy feno ao anatinay Jesosy. Fa tena ianao mihitsy ilay mitolona zany taminay hoe fiadanana ho anay. Fonao anay fiadanana. Ary irinao hatramin'ny voalohany. Raha nahita Andriamanitra tamin'ny andro fahena dia nitsahatra izy. Ary naka fotoana nitsahara. Ary izay fitsaharana izay dia amen'Andriamanitra ho lovana mandrakizay ilay fitsaharana. Aokamarana fitsaharana mandrakizay ny ao anatinay hitsahatra izay tsy tolotolotsy, tsy tonantonana, tsy alana-saina na rarafo fa Andriamanitra efa name fiadanana. Misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy be fitia no indro angatahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Androany zany izay mpinamana voninahitra ho an'i Jesosy fa votsitra efa forain'i Jesosy ny vavako. Alleloia. Ataontsika hivavaka. Raha eo ny rainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mbola feno fankasitrahana anao ny fonay fa mbola nomenao an'izao toerana izao hitadavanay ny tavanao, iombonanay aminao. Ianao Jesosy ny teny ianao Andriamanitra ny laza fa aniraka ny anjelinay ianao, aniraka ny anjelinao ianao hialoha lalana anay dia hitondranay any amin'ilay toerana izay nomaninao anay, namboarinao anay. Eto izany toerana izany Andriamanitra androany. Efa niandry anay teto anao androany. Saotra betsaka Jesosy. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fiadananao tsy hiala hitoetra atao anatin'ity tokantrano mandray ny ekilizinao ity. Amen. Jesosy tsy izahay ny marina
tsy izahay ny tonga lafatra fa noho ny famindram-ponao sy ny fitiavanao dia mbola mba toy izao izay rehetrarehetra reto. Jesosy malala, tena manjakay ianao eto amin'ity toeranyity amin'izao fotoana izao. Eto ianao Jesosy, fehezo Jesosy ny fotoana rehetra. Oka ianao ny contrôle ny zavatra rehetra izay ho ataonay tsirairay avy eto. Oka tsisy voambary eto, tsisy voateny eto raha tsy izay sitraponao ihany. Eto Jesosy ny misy ny fahazavana, satria ianao ilay fahazava-tsaina no eto amin'ity toeranyity amin'izao fotoana izao. Makasitraka feno anao izay Jesosy. Oka izay rehetra reto hazava Jesosy, satria ianao ilay fahazavana no eto dia ny tongotray oka tena hoe hazava tsy hitsolopolopy fa mirapiratra any amin'izay alehan'ny tongotray rehetra Jesosy. Dia meteza anao fanahy masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tena hoe fenoy anao izay. Mba tena hisy ny gloire anao eto dia tsy tahaka ny idiranay eto ny voahanay eto. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny fiandohan'ny taona ohatran'izao dia taona fandinihantsika tena, taona fanaovantsika fifadikanana, taona fanokanantsika tena miaraka amin'Andriamanitra. Izany hoe taona fanaovantsika jeritodika ny taona lasa, hoe mitovy amin'ny taona nitovy tamin'ny volana Desambra 2023 ve ny ianao amin'izao février 2024 izao. Efa tapitra sahady ny volana janvier, folo volana sy tapany sisa dia tapitra ny taona 2024. Ianao tamin'ny 2023 Desambra ve mitovy amin'ny ianao amin'izao 2024 amin'ny février 2024 izao. Fantatsika tsara fa raha no arian'Andriamanitra tsika dia misy tanjona tiany ho tratrarina, misy asa tiany hampanaovana antsika. Raha ohatra tsika mbola isany velona dia satria mbola ilainy ao amin'ny fanjakany. Tsy ny foronina izany sika fa nomeny anjara asa. Ozy izy ny teniny hoe za ozy izy no mifidy anareo ary nanendry anareo andesy amo. Miandry zavatra aminao zany miandry zavatra amiko Jesosy. Mbola tsy tary izao mbola fiandohan'ny taontsika izao, mbola misy folo volana sy tapany ozy izy za teo. Dia anontanio Jesosy hoe inona ny zavatra andrasanao amiko Jesosy amin'ity taona ity. Indraindray misy situation andalovanao avelan'ny goditranga eo amin'ny fiainanao, satria misy zavatra andrasan'Andriamanitra ao ambadik'izay. Za manokana izao fantatrareo misy androva. Navelan'i Jesosy ny tranga, navelan'Andriamanitra ny tranga teo amin'ny fiainako rova. Satria maninona? Satria misy asa lehibe andrasan'i Jesosy ao ambadiky ny fisiny rova ohatran'izao. Mbola fijorana dia vary-vombelona manaraka izay fa manjary lava-perana raika eto. Fa ny tiako hatongavana dia hoe matoa tsika mbola velonay androany. Matoa tsika ny vonjen'i Jesosy, matoa tsika ny sotraniny, matoa tsika ny fidiny, dia satria tiany hanompo azy. Izany nahatonga an'Andriamanitra ny teny tany amin'ny Exodosy tamin'izy naniraka ny Mosesy hoe vao ozy izy ny oloko mba hanompo ahy. Tsika zany novonjen'i Jesosy hanompo azy fa tsy novonjen'i Jesosy hoe hitady fitahiana. Manaraka foana ny fitahiana iny fa atopoy aloha Jesosy. Dia samy zany tsika izao mametraka fanontaniana
amin'ny tenany amin'izao fotoana izao hoe ianao ve tena voatokana ho Jesosy, ho an'Andriamanitra marina. Anontany io Jesosy hoe inona ny tena asany antsoina ianao. Tsika rehetra samy manana ny antsoiny Jesosy atsika daholo. Na dia rova hitanareo ohatr'izao io ara manana ny antsoiny Jesosy azy. Manana ny anjara asany rova. Meme izy satria fantany izany dia me izy. Manao izy hoe marina izany maman. Raha rova izany raha tonga eto tsy hoe andray fotsiny izy tonga eto fa izara ihany koa izy. Mety gaganareo hoe ahoana koa izany tenenin'ny tativoangy izany, ahoana ny izarany rova eto. Izy ara tsy manana vava miteny dia ahoana ny izarany fa izao. Anisan'ny anjara asany rova entiny eto ny fifaliany. Voko fifaliany izy. Na ohatr'izao aza ny tany physiquement dia feno fifaliana foana ny rova. Ianao physiquement azo lazaina hoe ny angarany ianao. Manana tombony ianao. Maninona ianao indraindray tsy feno fifaliana. Mety hoe mavesatra noho ny entin'ny rova ve ny entinao. Isika indraindray rehefa vao misy zavatra dia menimenina. Mba mipetranga itsika plasy 1 heure fotsiny eo amin'ny toeran'ny rova ohatran'izao hoe vitanareo ve ny tsy menimenina. Vitantsika ve na zahary ao anatin'izany, vitantsika ve ny tsy menimenina. Dia ny anjara asan'ny rova, anisany anjara betsaka fa anisany anjara asan'ny rova eto izany dia manome exemple antsika rehetra. Na ohatr'izao azy izy dia tonga eto amin'ny fanatrehana foana miaraka amintsikitsiky. Alléluia. Amen. Ianao tsy lasa danjany ho rova fa mihoatra an'izany nanaovan'Andriamanitra anao. Manana vava ianao, manana miteny ianao, manana tongotra ianao, manana tanana fonctionnel ianao. Avoay ilay potentiel ao anatinao. Avoay. Aza asiana retenu intsony fa mifalia azahoana ho hery fa ao anatin'ny fotoana ny fidinjana retontsika izao. Hoy izy Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Zefania hoe Jehova efa nampitsahatra ny fitsarana anao ka nandroaka ny fahavalonao. Amen. Dia izao izany aza mihazakazaka akory manomboka amin'ity taona ity raha ohatra ka tsy fantatrao hoe inona ny andrasan'i Jesosy aminao dia atombohy amin'ny tenanao alohany. Atombohy amin'ny tenanao alohany ny fanovana. Fa rehefa manaiky manova izay karaktera tsy mety any aminao ianao dia efa hoe miasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao izay. Zao hoe ndaontsika hiova dia ndaontsika tena hoe anitsana izay rehetrarehetra mbola tsy ahafahantsika misitraka ilay anjara voatenjy izay rehetrarehetra mbola tsy toetra rehetrarehetra izay mbola tsy ahafahantsika misitraka ilay teny inona moa izany teny fikasana. Merci. Teny fikasana nampitondrain'i Jesosy ny raintsika ara-pinoana hoe jubilé ity taona 2024 ity. Dia andao ataontsika tsy handalo fotsiny ity taona ity ka tsy nisy ninona hoe nataontsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa andao tena marquentsika mihitsy ity taona 2024 ity ho taona fanokana tena ho an'Andriamanitra mandeha gloire en gloire tsika de janvier à décembre. Efa nouvelle saison tsika izao. Efa nouvelle dimension. Ny vaovao
dia mitaky zavatra vaovao, mitaky fiainam-panahy vaovao, mitaky fitondran-tena vaovao, mitaky fo vaovao. Toe-pontsika mila vaovao. Efa mihetsika ny ranony reto ndao. Bouge. Voninahitra ho an'i Jesosy. Amen. Miditra ao anatin'ny toerana masina dia avy eo tsika mila miditra ao anatin'ny toerana masina indrindra. Kandroany eo ka ho feny fisaorana ny fonao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaoran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ny amin'ny aina izay nomen'Andriamanitra anao aloha. Raha ny teny teo i taty voangy dia hoe anisan'ny privilégié isika. Manana feo, manana fomon-tempo, manana vatana fonctionnel toy izao. Ndao hisaorana an'Andriamanitra izany. Tena amin'ny fonao rehetra ndao hisaotra an'Andriamanitra. Fa fahasoavana no ahafahantsika miaina toy izao. Ny fofominaina mahavelona izay nomenao Andriamanitra androany dia hisaoranay anao amin'ny fonay iray manontolo. Raha mbola afaka misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny vava, noho ny amin'ny fe mivoaka izay mbola afaka hisaoranay ianaranao Jesosy. Misaotra anao izay Tompo. Halleluja. Raha mbola afaka mimemeko ianao amin'izao fotoana izao fa misy ositra an'izany androany. Halleluja. Dia andaontsika hitsika, andaontsika hifaly, andao ho velom-pisaorana ao anatin'izao parvis izao. Halleluja. Misaotra anao izay. Halleluja. Halleluja. Saotra no atolotro anao
norotombonandromenao ifandraisako aminao dera ary laza iandiko hoanao riray tsy to amen hoanao riray tsy to saotra no atolotro anao amen saotra no atolotro anao norotombonandromenao ifandraisako aminao tera ary laza iandiko hoanao riray sy to hoanao riray sy to fianao ilay ray tsy mba nandao anay tompo fianao ilay ray tsy mba nandao asandratro avony anaranao nyamiko rehetra anjakao fa foky omenanao ny andro sisa iainako ety ianao mitantanizany ity ka ny mombamomba irehetra hoanao tsy ianao ilay ray tsy mba nandao ianao ilay ray tsy mba nandao asandratro avony anaranao nyamiko rehetra antsaka fa foky omenanao fa foky omenanao ny andro sisa iainany ety ianao no itantanizany ity ka ny mombamomba irehetra hoanao ianao ilay ray tsy mba nandao fianao ilay ray tsy mba nandao wasandratro avony anaranao nyamiko rehetra antsakao fa foky omenanao ny andro sisa iainany ety ianao no itantanizany ity ka ny mombamomba irehetra ianao tsy misy fery manao ny voninahitra Jesosy andaotsika anao vavaka fanoloran-tena amin'izao ora sy fotoana izao andao atolotritsika an' Jesosy indray ny fiainantsika androany andao ise réconcilier am' Jesosy indray tsika androany andao raisitsika indray le famonjena tamin'ny 2 arivo taona lasa teo amin'ny azo fijaliana halleluja hoafasanay androany fanoloran-tenanay Jesosy hoanao atolotray anao Jesosy ny fonay ny sainay ny fanahinay sy ny mombamombanay rehetra Jesosy ninina Jesosy zay mbola tianay tazomina androany dia hoko ravo zany hoko ho avositra amin'izao fanatriana lehibe to amin'ity fotoana ity zao mety mbola vola ve ny tsinay mety mbola ny confortnay personnel ve ny tsinay Jesosy mety mbola ny zanakay ve ny tsinay mety mbola ny problème anay ve ny tsinay anjaka atolotray anao zavatra rehetra androany Jesosy eo apotitry ny azo fijalianao Jesosy atolotray anao aza fela misy hijanona Jesosy fa oka ho anao ny zavatra rehetra androany fianao ilay ray tsy mpamantao asandratro avony anaranao nyamiko rehetra fa foky omenanao fa foky omenanao ny andro sisa iainany ety ka ny mombamomba ay rehetra Jesosy ka ny mombamomba ay rehetra ka ny mombamomba ay rehetra ka ny mombamomba ay
Jesosy ka ny mombamomba irehetra ho anao tsy misy fetra anao tsy misy fetra. Halleluja. Zaho amin'izao ola fotoana izao raha mbola misy zavatra mamatotra tsy afahanao tena iray amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia tena hoe andao hiantso ny anarany te ho votsitra tanteraka Jesosy androany. Ay Jesosy tsy iraikitra tanteraka aminao ny fiainako rehetrarehetra Jesosy tiako votsitra izany tena tiako tanteraka izany hidry izany hoe ka ny mombamomba irehetra Jesosy ho anao tsy misy fetra ka ny mombamomba irehetra Jesosy mety mandalo olana ve za androany mombamomba rehetra mihitsy ny tiako hoe ho ampelantananao tsisy ho tavela Jesosy tsisy ho tavela Jesosy fa ny mombamomba rehetra ho anao tsy misy fetra Jesosy Tsisy fetra Jesosy. ka ny momba ampisaraka anay aminao androany Jesosy aza vela hisefitra ampisaraka anay aminao fa ny mombamomba anay rehetra dia ho anao tsy misy fetra. Halleluja rabababashak halleluja amen. Ny tananao no momba hay sao malala faty aiana ny fiainako navotanao ny fiainako sao malala faty ny tananao no momba hay Jesosy amen ny tananao no momba hay sao malala faty aiana ny fiainako navotanao ny fiainako sao malala faty mety anjera ny avona tompo mety anjera ny avona fa izao mbola ijiro foana fa izao mbola ijiro foana no ny heriny satrinao sao malala faty mety anjera ny avona mety anjera ny avona fa izao mbola ijoro foana no ny heriny halleluja satrinao sao malala faty aiana fiadanam-po no atoamiko amen fiadanam-po no atoamiko sao malala faty aiana reo eloko Jesosy reo eloko navelanao sao malala faty fiadanam-po Jesosy fiadanam-po fiadanam-po atoamiko tompo atoamiko sao malala faty aiana reo eloko navelanao sao malala faty mety anjera ny avona Jesosy mety anjera ny avona fa izao mbola ijoro foana fa izao mbola
Cantera Niavo Faisao Bulai Turufa Amen. Nuniesi Sandina Sao malala tupo Sao malala fatia yana Sao malala fatia yana Sao malala fatia yana Alléluia, alléluia, alléluia. Euroshera. Hitanao mety mihay ratsy zao fiainana zao a. Be dia be ny zavatra mbola izy eto ambonin'ny tany. Be dia be ny zavatra ihay ratsy eto amin'izao tontolo zao. Fa ianao miavaka satria tian'Andriamanitra. Sady tian'Andriamanitra. Afaka midéclarer amin'ny vavanao ve ianao amin'izao fotoana izao? Mety anjera ny avona. Fa izao kosa Jesosy hijoro foana. Amen. Toloniko amin'ny anaran'i Jesosy fa za kosa hijoro foana Jesosy. Ninona zavatra mbola hitranga. Hijoro foana Jesosy. Satria za malala fatina. Satria za malala sady resy lahatra. Fatina. Sao malala 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 Misotra Jesosy. Amen. Misotra Jesosy. Misotra Jesosy. Tika tompoko a ray masina sarobidy tsara indrindra misaotra anao zay Jesosy a. Misaotra anao zay satria tsy misy mahay manampy na dia ray segondra ny tombonandro iaina ny azany. Misaotra anao zay Jesosy mbola avelanao Jesosy. Anompo anao Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy mbola amenao izao opportunité izao Jesosy a. Ekoako eo mpitodotro ny tongotrao indray Jesosy andre vaovao mahafaly avy aminao. Misaotra anao zay Jesosy satria tonga eto amin'izao olona sarobidy izao zay Jesosy. Miondrika tanteraka eto apoditro ny tongotrao zay Jesosy mamerina ny voninahitra aminao. Tario izao fotoana izao fanamasinao. Miainainao tanteraka ny fonay fanamasinao. Asorinay tanteraka ny aminay ray manontolo izay rehetra nampananay na ninina izany Jesosy a. Fa tolotra eto anatrehanao ny fonay Jesosy satria miteny ianao raha misy ray na roa mivory amin'ny anarako teo afovoany a. Jesosy a misaotra fa eto ianao Jesosy. Misaotra fa efa teto ianao Jesosy a ary mbola eto ianao Jesosy a.
Misaotra Jesosy fa andindinika ny fo sy ny vo ianao Jesosy raha tonga eto. Ary ahita fo tsara ianao Jesosy eo. Oh reboshere makasitraka Jesosy. Misaotra Jesosy, alleluia. Tario zao fotoana zao fanamasinao. Tario zao fotoana zao fanamasinao. Fanamasina namanay tsara indrindra fi. Tenena. Kasio zay. Mety zay. Tenena fanamasinao. Oh, reboshere babashere baeky. Alleluia. Alleluia. Kasitraka an Jesosy tsika. Ny teny zay hozaraiko amintsika dia ny momba ny fakatoavana tsisy fepetra. Inona moa ny dikan'ny fakatoavana tsisy fepetra? Dia ny fanetretena lalina. Ny olona rehefa manetry tena lalina dia makatoa tsisy fepetra izy izay. Tato ato moa dia efa mezan'ny olona mihitsy hoe nenao Daniel foana ny zarainao, Daniel foana. Fa tsy haiko fa tsy mety miala eo amin'ny Daniel mihitsy dia nampiko kely ihany ilay izy na izany ary satria Daniel foana. Tsy mety vita ilay izy. Dia misaotra an Jesosy ny amin'izany fa dia izay zavatra zaraiko eto dia izay zavatra niainako ary mbola ampiariko ary mbola iainako ary mbola ianarako. Dia vakitsika ny Daniel 2:8 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fanamaly ny mpanjaka ka nanao hoe fantatro marina izao fa mitady andany andro ianareo sady tsapanareo fa entitra ny teniko. Fa raha tsy nanambara amiko ny nofy ianareo dia hitovy ny famaizana tao aminareo rehetra sady ianareo izay niarany tetika ilaza lainga sy fitaka eo anatrehako mandra-piova ny toe-javatra ko ambarao ahy ny nofy dia ho fantatro fa malaza ny heviny amiko ianareo. Eto amin'ity tantara ity dia fitianiko aminareo nanofo ny mpanjaka tamin'io andro io dia mila vanina be izy satria fantany hoe misy zavatra tsy normal ao amin'ny fanjakany. Dia fantany hoe misy zavatra tsy normal ao amin'ny fanjakany. Dia ny zavatra tena tiako sotomina eto amin'ity verset ity dia hoe ho an'ny olona izay tia mitokana, ho an'ny olona izay tia makatoa. Arakaraka ny mampisy problème eo amin'ny fiainantsika vao maika promotion ny anaran'izay. Tsika zany tena mila miova mihitsy ny zavatra ao anatintsika hoe à chaque fois tsika zao vao mahita zavatra hoay retardeo ny train katy. Vao maika tonga aloha. Dia satria maninona rehefa fanamasina no mitondra dia andotsy isitsika hoe inona zany tsony ao anatin'ny saintsika ao fa velantsika tsika hoentiny. Atao fantatra fotsiny motivation tany anatintsika tahaka ny Daniel dia izy no mitondra lasa mivadika promotion foana ny olana. Alléluia. Afaka dia azafady indrindra dia teto dia niteny tamin'ny mpanjaka zany hoe raha fa tsy voadikanareo ny nofy io izy dia rainareo mahazo promotion na rainareo izy aringako tanteraka. Dia rehefa niteny izany ny mpanjaka dia ozy izy reto hoe ndao kosa izy araka ringana amintsika kosa izy i Daniel sy ny ekipany fonindreo no afaka fotsiny. Azonareo ve rehefa natrehan'ny olantsika ndao tsika ekipy hatramin'izay dia mieritreritraty ve tsika? Rehefa misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika na tsy zavatra tsara na ratsy dia inona ny eritreretintsika voalohany indrindra? Tia handringana ny namantsika ve tsika? Fandringinana ny namantsika fitenitenanantsika foana. À chaque fois tsika tsy mamoaka tenin'Andriamanitra amin'iny zavatra iainantsika iny tahaka ny reto. Fantako nareo izy fa hiresadresam-poana. Fantako nareo izy fa handany andro. Fantako nareo izy fa hiteniteny foana. À chaque fois tsika mivoaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Inona ny resantsika? Mampitombo antsika ve ny resaka tenentsika? Za manokana tena amin'ny anaran'i Jesosy tena mahazo be desinareo rehefa miala eto hoe efa nisy olona niresadresahako foana ny ray taminareo rehefa mivoaka tsika. Fa izay ny teneniko anareo za ty zaraiko ty. Dia tena teneno ianao kosa ranga fosany ihany fa mifona. Azotsika ve? Ianao kosa ranga tena tonga dia hitanao ilay zavatra. Tena mila mitandrina tsika amin'ny zavatra serasaintsika satria
misy didy miatra eto ambonyity tany ity na hita maso na tsy hita maso. Misy zavatra miandry antsika ny jubilé. Zay ny teny. Dia miandry antsika koa ny non jubilé. Fa inona ny anomanantsika an'izany? Tena miala tsiny fa misy zavatra zay. Inaka ny hitantsika eto amin'ity taratasy ity azafady tompoko. Atsangano ny tanana izay nahita point noir rehetrarehetra. Izay tsy nahita point noir dia atsangano ny tanany. Azafady indrindra. Azontsika ve? Fa manintsika tsy mety mahita taratasy blanche fa mahita an'ilay point noir. Manintsika mipointiller zavatra fa tsy mahita fahatsarana. Fa manintsika miresadresapoana fa tsy mahita ny fahatsarana amin'ity blanche rehetrarehetra manodidina ity. Tadidia fa misy zavatra miatra nge eto ambonyity tany ity. Daniel reto. Taorinan'io izy dia fa inona ozy izy ny tena mampakizitina be amin'ny mpanjaka ao ny antso an'ilay tandafy izy dia nazavaina. Nantany tapahindreny satria fantany efa tena serebe ny daoniny. Dia fa inona ozy izy mampakizitina anazy ao? Andraso izy fa meo fotoana. Aza laniana tsony amin'ny zavapoana amin'ny fotoanantsika reto. Aza alao zay any, alao zay teny fa alao ianao tsy tafiditra ao anatin'izay mihitsiny. Alao ianao tsy tafiditra ao anatin'ireny olona miresaka fahavoazany ireny. Resao filazantsara. Tsy lany ritra io baiboly io tena miteny anareo fa nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'izao. Tsy mety miala eo amin'ilay Daniel satria misy zavatra tsy tapitra ao anatin'ilay izy. Zany nataony Daniel, natsony ilay tena kama akaiky anazy. Dia ndaontsika ozy izy fa misy zavatra mitranga ane ozy izy. Misy zavatra mitranga ozy izy ao. Fa tsy neritreritra izy alao reo voaringana mihitsy fa reo fa raha tsy saina andringana antsika fa tsika nge tsy maintsy tafavoaka eto fa ny Andriamanitra momba antsika. Fa ndaontsika ozy izy hitokana. Rehefa nitokana zareo inona no nataony tao? Avelako vakitsika ny zavatra nataony tao ao amin'ny 1 Daniel 20 jusqu'à 23 rehefa tonga ny trano fa nifony zareo anazy aloha. Ty zavatra ity tena fianarana ho anay hatramin'izay, fianarana ho an'ny zanako fa raha vao mahita zavatra tsy mety amin'izaniza dia za aloha no mifona. Dia tsy mampaninana na tsy miteny ara mandritra ny 2 andro hoe zao na zao, lasa ohatran'ny tsy mijoro ohatran'ny ray aman-dreny fa tonga dia za aloha mifona. Miandry aloha fa tsy tonga dia miteny. Izay ilay hoe meo fotoana aloha hivavahako. Fa sao dia zany efa mahatiny Jesosy hibepaka ao anatin'ny masoko mahita ny zavatra io. Dia mila fotoana aloha. Lanitsika amin'inona ny fotoanantsika? Lanitsika miresaka momba amin'ny politika ve fa nisy olona natokana ho an'izany? Lanitsika amin'ny projet de loi ve afaka izany fozaraina atao anaty tômôbila afaka dosoan'Andriamanitra amin'ny projet de loi rehetrarehetra rehefa misy olona mijoro eo. Galatiana 5:22 fa tsy misy lalàna manohatra an'izany ozy izy, tsy misy degré manohatra ny olona miaina ny vokatry ny fanahy. Na dia fa inona mivoaka eto izay tenenin' Jesosy ihany ny farany fa zao ndaontsika hitandrina amin'ny zavatra resantsika. Ndaontsika avadikintsika vavaka foana. Andao hisy tomponao fanjakan'Andriamanitra foana chaque fois misokatra ny vavakintsika. Na miresaka zavatra tsisy hidirany amin'izany ary dia tario foana ny resaka ho tonga au milieu foana Jésus. Amen. Zany nge nataony izy efa day. Vangiany Jesosy amin'izay izy amin'ny vision nocturne. Ty tena enjana. Matetika rehefa tsy mahita tory ny alina dia dinio angetsika. Inona ny ataontsika rehefa alina? Nisy fotoana dada nampianatra anay, izahay moa tena tsy mijery télé sy mijery vaovao izany gagan'ny olona mihitsiny. Fa rehefa misy zavatra tokony ho eny kosa dia tena tonga ra-potoana ny fanamasina miteny hoe misy an'izao dia voamainao an'iny dia mivavaka. Fa tsy mipody izany indray ianao polémika izaran'izany. Tsy izay ny anjarako fa mivavaka ny anjarako tahaka ny Daniel. Fijerevana zava-poana pendant 3 secondes izy manimba ny fanoloran-tena 10 taona.
Jesosy ahoana ary zany anarenako an'ity zany zavatra sombaiko zany satria 3 secondes. Tsika indraindray tsy malala fa amin'ny alalan'ny vava sy io maso io mampatonga antsika tsy tafajoro mihitsy no an'Andriamanitra. Tsy fananitsika fa taritina fotsiny dia lasa tsy mety fa maninona zany le mahatonga ny Paoly ny fa maninona tsy tsara izay sitrako izy vitako fa ny ratsy izay tsy sitrako foana satria tsy nijery ny masony izy. Satria masony mbola tsy voavojy niaraka tamin'ny vatany iny, ny sofiny tsy voavojy fa nanao travail personnel izy rehefa ny vision nocturne dia tsy mandany fotoana izy hoe hijery série na hijery fona aloha za fa zany ny ataonay fa tsy mahafantatra an'izay ataonareo any tsy mijery série, mamerina toriteny amin'ny alina be, maninona tsy haiko hoe inona ny tokony atao, tena tsy ampy angereto ny alina. Ray boky ny Daniel io tsy ampy ny alina fa dia efa andeha indray zany rapitso maraina nefa voaty zao ny sabotsy mbola tsy tapitra ny lazainy dadato. Azotsika ve na io le sekoly rehetrarehetra lundi jusqu'à samedi io ary nenotsika tsy ampy fotoana. Ho anahy aloha dia tsy ampy indray tena fona fa misy tsy henoko ilay fa tena tsy maintsy tena mitereko ny vatako ianao an'ilay izy. Dia nefa tsika mbola manana fotoana iresadresam-poana, hijerevana zava-poana, hitenenina izao loza hitrangy ato amin'izao efa voalaza ange io hoe tsy mila kalazantsika io fa efa niteny hoe any am-parany any dia tsy maintsy misy andro mahory fa izy hanavaka an'izay tena nazy. Tena nazy ve tsika? Tena tsika ve ilay olona tena vonona tena hikarakara amin'ny fiainam-panahintsika méticuleusement. Raha miteny anao efa za zany. Aza miteny an'izany. Nananarany sy tena veriko foana ity toriteny ity. Ny olona manamary tena na dia efa tsy diso arany fa midina direct tany amin'ny elo. Le zanako nisy fotoana tamin'ny 2022 Andrianina. Efa manao an'io izy rehefa nisy fotoana izy nanao ohatran'izay indray mpandeha dia dadany namoana azy tao tonga dia taitra izy fa 2 andro izy tsy taitra tany amin'ny hôpitaly. Dia nanao fa ny 2 andro izy dia za tsy hitondra ny teny amin'ny urgence tsoa fa efa lao eo fa dia miteny koa fa namasy velao izy eo fa hiteny zavatra aminareo fa markena indrindra tao anatin'le teny. Dia izy nanomboka nenidina tany anaty zavatra maizina be dia maipanga ho ny feo be wow be enao nanao zao zao daholo nataonao dia zao no nataony. Zany rehefa mibebako daholo fa vao ny teny izany izy vao maika tena ohatrany hoe vao maika grand vitesse nidina tany amin'ny elo tany. Teo amin'izay ho nisy tonga dia niteny za zay za nanao an'izany vao ny teny izany dia tonga dia nisy tanana dia niaraka tamin'i Jesosy izy dia confortable be ohatran'ilay zanaka tiana be ireny neno izy eo akaikin'i Jesosy. Ndaontsika hibebaka foana raha vao mbola tonga ny tenina dia hitanao hoe tena efa tena fotsy mankatsakatsaka dia ndaontsika hibebaka foana. Ndaontsika hety foana aza velantsika handalo ny teny rehetra izay norenesintsika na izay mbola horenesintsika na izay mbola hitokanantsika. Jerevy ny olona aza jerevana amin'ny pointilleny fa ohatranao ihany izy. Ndao hivavaka tsika tahaka ny Daniel. Azotsika ve aza mahita point foana fa mba jerevy ilay fahatsarana fotsy be manodidina. Alléluia. Daniel 2:13 Daniel toko 2:7 dia araka le tenin'Andriamanitra teneniko antsika teo dia namoaka didy ny mpanompo dia namoaka didy na mpamono faty ireo olon-kendry ary notediavany koa i Daniel sy ny namany mba ho faty araka aminy. Azotsika ve toetra ny olona presadresam-poana dia tia ny hitovy ny voa aminy ianao. Izay mampatonga anahy tsy miditra amin'ireny. Raha mandinika nareo me suis timide ve ohatra miavinavina zany za fa tsy mahazo aina reto raha vao misy zavatra henoko hoe tsy alaizy eo fa za tsy hoe miavinavina fa io matahotra an'io midina an'io niveau io hiaraka andringana koa lasa miaraka mpandringana ho azy lasa zay le any amin'ny tenin'Andriamanitra izy miteny hoe tandremo izy ny fikambanana amin'ny ratsy fa mampatonga anao zava-dratsy. Vadika ratsy ho azy ianao rehefa eo ianao mipetraka eo. Raha vao tsy mahateny izay teneny mama foana misy fotoana izy mitory-teny. Rehefa tsy mahavita ianao izy mijoro anasaraka olona miady dia ndana mitsoaka fa tonga dia vao mijoro eo ianao ka tsy miteny inona dia nitovy amin'ny ady amin'iny olona iny ianao. Izany fampianarana ny anaranay tamin'izany ary tena tazominay hatramin'izao izany fampianarana izany satria maninona hatramin'izao tena afaka miteny tahaka ny Petera izay hoe
moa nisy zavatra nampahory anareo ve hatramin'izay tena nakatoavanareo anahy mafy a tsika amreto malala ny zavatra izay nilalovanay valy mianaka ny akabeazantsika fa tsy mbola nandao anay ny Andriamanitra eny Andriamandeharana satria maninona makatoa tsisy fepetra tsy manam-potoana iresadresampony zany tena alerta be ohatranay tonga dia misy ohatran raha ziro fara ui ohatranao raha ve iresak'olona fa tonga dia tena non tsy possible zany resaka an'izanizy zany akoatra ny fananganana sy vavaka. Halleluja. Daniel 1:16 amin'ny anaran'i Jesosy avy eo nakany amin'ny mpanjaka Daniel ary niangavy azy mba hanome fotoana. Azontsika afaka tazomintsika amin'ny fotoana rehefa tena olona tena tia ny hafantsika. Ny olona tia ny hafa dia izay mitohy foana tsy mavita miteniteny foana ho an'ny hafa izany dia afaka tazominao ny fotoana ho anao na inona zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao zany tamin'ny Josoany ady fa tena navadika lasa 48 heures ny 24 heures satria makatoa mosesy izy ho avy antsika. Daniel 2:17 dia nody tany an-tranony Daniel io ilay teneniko antsika ka nampafantatra ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego zany toe-javatra ary nangataka izy tela dia nitalao ny famindrapon'Andriamanitra ny lanitra sy ny zava-miafina mba tsy haringana miaraka amin'ireo olon-kendry ny Babilôna. Azonareo ve ny vavaka? Misy fotoana tena misy olona masosotra atsika tena zany eto amin'ity fiainana ity misy zavatra tena entanao mihitsy tena tsy voagerenao fa tena teo sosotra ianao fa raha amin'iny aloha mbola tsy tafiditra izy amin'iny fa amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra amin'izay ho sosotra izay vao miditra ilay izy. Azontsika ve tsy maintsy misy an'izay tsy maintsy misy 10% ny olona tsy tianao zany efa zava-misy zany aza mieritreritra ho tiany olona zany indrindrandrindra fa mizara tena hoe famarinana fa Jesosy tia antsika dia tsy maintsy dia fitiavantsika ny manery azy regleo ny any anatintsika na resaka fahakalana no mahatonga antsika mizara na resaka hoe teanitsinitsy regleo zany fa teneno rehefa sitrapon'Andriamanitra ampamoahana ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny mpampianatra tsy maintsy miregle tenitsika amin'izany teny zany. Halleluja. Nangataka famindrapo izy ireo ho an'ilay olona nitetika handringana azy. Ndaontsika hitsangana hivavaka amin'izao. Za mino fa tsika ireo fa samy efa niratrano olona daholo. Misy olona tena mbola tena chaque fois ohatra misento ianao rehefa maheno ny anarany. Ndaontsika hitsangana. Misy zavatra tianao azo amin'ity jubilé ity. Tonono anazy iny. Nareo zao raha hivavaka ho anahy dia milamina be mihitsy satria tsy haiko mety tsy misy olona manan'olana amiko eto fa ifonako aloha raha misy sahadiko dia atao ohatran'izay fivavaka ny olona tena tianareo be izay izy. Secret zany Daniel nanao an'izany nivavaka izy nangataka famindrapo mba tsy haringana koa ireo olona Babilôna ireo nefa ireo mitady handringana azy. Ndaontsika hivavaka. Jesosy misaotra anao izay Jesosy fa manantanteraka ny teninao amin'izao fotoana izao. Izay Jesosy tsy afaka ny anatinanao raha vao misy maloto aty anatinay. Ianao miteny Jesosy fa izay madio am-pony mahita anao. Te ahitanao izay Jesosy io olona io Jesosy hitanay io amin'ny masonay io izy. Satria fantatray fa mamangy ianao izao fanamasonao. Androany Jesosy ny hanonanay azy Jesosy fampahitana fitimba gaga. Jesosy ianao miteny fa irikanao ambinina tahaka ny anambinana ny fanahinao mba voatany fanahany Jesosy mba voatany fanahany sy volona amin'ny fiainany Jesosy atonga azy andreanao Jesosy atonga azy mpivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana Jesosy mba tena olona kalaota Jesosy voninahitry ny anaranao reriany.
Jesosy aho mamindrafo amiko Jesosy aho. Raha noho ny amiko Jesosy ny mampamafy ny fony. Fa fonao anazy aho Jesosy aho. Satako ianao Jesosy fa eto. Misaotra Jesosy afaka namotitra an'izay olona izay daholo izay rehetrarehetra. Misaotra Jesosy aho. Misaotra Jesosy afaka nankatoa ny teninao izay. Voninahitra anao Jesosy aho. Misaotra betsaka Jesosy aho. Fa tsy nanamafy ny fonay izay Jesosy ka hiazona n'izaniza. Tianay loatra ianao Jesosy dia katoavinay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina manankely efa Nazareta. Halleluja. Afaka mipetraka tsika to. Daniel 1:19. Inona ny ataontsika rehefa alina ny andro? Lanitsika amin'ny inona ny fotoanantsika rehefa alina? Jerefy tsara Jesosy Kristy tao Getsemane izy. Tao anatin'ny pain de mort izy ary fatany fa tsy maintsy hiatra ilay izy. Fa lasa izy ny tokam-bavaka. Inona ny ataontsika chaque fois alina ny andro? Inona ny ataontsika rehefa maraina alina? Inona ny ataontsika rehefa foazon'ny fanamasintsika? Tsory vavolombelona aminareo za. Tamin'ny alina. Magaga moa fisaky ny andeha hanao asan'i Jesosy servira azy dia misy ady foana dia farany amin'ny meme. Avy ny rava avy ny asa ny alina dia eo zany asa satria tsy maintsy manenjika ilay teny akory mihainao ny toritenin'ny dada. Dia rehefa vita iny toriteny iny dia eo amin'izay mbola tsy mahita tory ihany aho. Aiza ho amin'ny Baiboly Jesosy inona ary ty mpanompon'Andriamanitra tsisy basy ty. Tsy azoko ny haiko mijery an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay telefona. Dia foazoko ilay zanako. Aiza ny Baibolinareo atao amin'ity trano ty? Aneny afanina. Jesosy maninona izy zany. Dia nijerevako ny tension 7 nalaiko ny 3. Izy efa atatra be. Dia ny tenin'Andriamanitra moa ty tena tazomiko mafy. La grâce coule quand on ne doute de rien. Zay foana ny teny entiko miady zaraiko aminareo zany. Rehefa tsy manatsika na amin'inona dia mirotsaka io fahasoavana io. Raha mandinika tsika photo de profil ko iny izay ny dikany. Zakaria toko fa 2:19 sa tsy tadidiko. Rehefa tsy manatsika misy zavatra tsara foana ao anatin'io ao. Rehefa mbola tsy miteniteny foana vavatsika dia misy zavatra tsara foana mirotsaka ozy izy. Comme les rameaux d'olivier ozy izy qui coulent des conduites d'or. Misy zavatra mirotsaka foana ao. Na dia mbava ho ny fahafatesa na dia ninona zavatra olana anao zao. Fa misy ao fa ny fanahinao no manidy be an'ilay tuyau. Dia za tonga dia mitsatra. Nalaiko ilay tension dia atsoko ny 15 ho aho. Satria en tant que soignant dia tsy maintsy misy des formations professionnelles. Dia ny teny izy apekaro ambony be ny tongony ozy izy dia napekaroko ambony be ny tongony. Dia tonga teo fotsiny ny médecin, ny SOS médecin voninahitro an' Jesosy fa niakatra ilay tension. Dia azonareo ve voninahitro an' Jesosy raha tsy nitady an'ilay Baiboly dia efa 7 ny tension eo anaty izy tsy mitaraina izay kosa aloha dia tena nianatra izay tsy mitaraina izay. Hoe tsy be taraina sy menomenana problème zany fa dia ohatran'izay. Fe tsy mankalaza olana, tsy mankalaza retina, tena hoe zany ny fampianarana ampianaran'ny ray aman-drentsika ara-pinoana fa mankalaza gospel, filazantsara. Dia voninahitro an' Jesosy dia izay ny zavatra tiako tenenina antsika hoe inona ny ataontsika rehefa vision nocturne. Lanitsika amin'inona fotoanantsika. Zany ke mampatonga an'ilay kizitina vao maraina. Za mahatonga an'ilay tsy mety ilay hitanareo ilay loharano fifaliana boiboiky tena marina reto iny. Fa za chaque fois mandeha dia tsy haiko fa misy zavatra faly zany ao anatiko ao. Satria maninona za tsy mety tezitra amin'ny rakotsy rabe zany. Raha mbola tsy teraka izy za tsy ho tezitra anao zany satria sarobidy amiko loatra. Fitiavako an'ilay ray aman-draraiko. Jesosy Kristy avy a Nazareta ny anarany. Dia fenony fiadanana na dia ao anaty olam-be ary fenony fiadanana foana. Dia any satria maninona mibebaka. Solotoerana ny hafa mibebaka. Mibebaka ho an'ny tenako dia mibebaka ho an'ny hafa. Dia jerefy tsara fampirehany fibebahana. Misy olona tsy tian'izany fampianarana izany fa nareo koa manao fampianarana tranainy. Fa Daniel nahazo an'ilay vision nocturne.
après ny fona ho an'le olona zay tsy mety, après an'le nihevitra an'ireo tsy mampatonga tsy faty, zay vao révélé le nofy, le filamban'ny mpanjaka tamin'ny vision nocturne. Lanitsika amin'inona ny fotoanantsika, lanitsika amin'inona ny androntsika, na eo amin'ny fotoana ahoana na fotoana ahoana raha vao ifoainao zay forvotra hoe misy zavatra na collègue na zanaka na manodidina eo ohatra mizatra hoe laninao amin'inona ny fotoananao, vavaka ny tediaviny gody amin'iny, ianao ifona ny tediavinao an'iny dia ifona amin'iny olona iny, fa jerevy tsara nge manandramina fa tonga dia eo ny eo même pas 3 secondes dia miova fihetsika iny olona iny, fa nefa ianao manao travail personnel ny anatinao amin'ilay fifonana. Tsy mbola ny ratsy izay. Ireo zanako ireo tsy dia mananatra ireo amin'ny teny be izany raha tsy hoe tena fa tena hoe ohatra ny hoe tena mila an'izay, fa zato mifona indray a Jesosy. Tena ohatr'izany ao anatikao. Dia gaga rehefa avy eo zareo, oui maman pardon, nefa za tsy ny teny ininona. Efa misy inona indraindray adiniko ilay satria efa neriva zareo verina. Fifonana zava-dehibe, mifona ho an'ny hafa zava-dehibe. Inona ny ataontsika andanitsika amin'ny fotoanantsika rehefa ilay ohatra misy iny misy zavatra mampanao an'izany fa tonga dia raisiny andraikitra tahaka ny Daniel. Alléluia. Un Daniel 20 jusqu'à 23 dia vavaka sy fisaorana sy fiderana. Dia ny 24 dia peu-de-peu tsy tia ny fahavoazany namanao, mamonjy andry zareo foana. Lanitsika amin'inona ny fotoanantsika. Azontsika ve? Dinio ange izany manomboka androany fa hitanao fa marina ny teny dady iny hoe chaque semaine jubilé. Satria maninona? Eo amin'ny teny eo foana ianao dia za mihitsy izay tsy manamary tena intsony fona Jesosy fa za mihitsy izany. Mahamindra fo amiko Jesosy dia anika izay varavarana itsy foanao dia misokatra midanadana daholo. Tsy mila kolokolo tsony na mila intervention ninina fa tonga dia gaga ianao fa ohatran'ny olona efa mahafantatra anao hatramin'izay. Ny olona rehetra. Hijoro vavolombelona anareo koa momba an'izay hoe fakatoavana tsisy fepetra izany. Nandeha nitoro-tenin'ny pasteur Jao ilay farany iny dia niteny izy reto hoe nareo ve izy rehefa tena tsatsan-dravatsarotra ilay amin'ilay tsisy mahita iny dia inona ny ataonareo any ambadika any hoe fa misy ohatran'ny lalana kely akse nefa tsy sitrapon'Andriamanitra iny. Fa tonga dia za Jesosy mifona fa za mihitsy mpanao an'izany. Tena mifona Jesosy dia nefa izay ny tenen'ny Daniel eo, voavony bebaka izy dia nahenao n'Andriamanitra. Voavony bebaka izy dia vangin'Andriamanitra. Ny olona tena bebaka tsy normal raha tsy vangin'Andriamanitra fa tsy tena ny bebaka ny ianao izay matoa ianao tsy vangin'Andriamanitra. Dia niteny amin'izay teo dia hitanao tsara fa ho zahatoetra amin'ny fibebahanao iny ianao. Izay mihitsy ilay izy dia eo ny hariva amin'izay tonga avy any ilay zanako vavy. Maman, aty ozy izy misy zavatra. Tonga dia vola be mihitsy ozy izy. Dia sitranainga antsika izy milamina tsara daholo neny. Olosoa, enonao nga ilay toro-tenin'ny pasteur Jao tamin'ny maraina. Izany tonga dia lefako mafy be mihitsy na midimy maraina firy toro-teny io fa tena hoe ohatr'izany eo tonga dia alerte ilay ohatra ilay sofara maneno ireny. Henoko neny ozy izy. Dia fantatrao ve ho mpanompon'Andriamanitra ho za, mpanompon'ny teny. Tsy afaka manao an'izany ho za. Tsy afaka nanao an'izany ho za ho aneny dia ahoana izany roneny ozy izy, tsy haiko ihany izany ty sitrapon'Andriamanitra ty. Tena ny teny misy izay izany ilay izy. Azontsika ve? Amintsika manao compromis ana zavatra be da be io, misy olona mijery angatsika hoe tsika izy ireo ankonantsika ireo. Ireo ny génération future an'izao filazantsara izao raha tsy ho avy Jesosy. Fa tena tonga dia nisy zavatra natrehana amin'izay ny ampitson'iny. Fa niditra birao zavatra tsy tokony atao eo amasoko fa tonga dia sy niavin'ilay olona eo amasoko. Io izy tsy azo asiana azy fa tokisako loatra izy dia aloha sy niaviko fa favorable ny avy.
ndraindray ilay izy ohatrany hoe mafy be zany zavatra ianantsika raha jerevana fa velona eto Frantsa reto ilay Jesosy a tsy any Madagasikara na any amin'ny toerana na géographiquement fa ny toe-potsika rehefa vonona makatoa rehefa vonona mahita zavatra tsara mihevitra ny hafa tsy be kritika makatoa tsara tendana ange mandeha dia zarao eto ny vavolombelona anao fa za te heno be voninahitra ho an'i Jesosy. Resaka fankatoavana teneniko teo foana. Un tantara 21 un tantara 21 andininy faharoa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Davida tamin'i Joab sy tamin'ireo lehiben'ny mpanavahoaka mandehana isaony Israely hatramin'ny Bersheba ka hatrany Dana dia eto aty amiko ny isany mba ho fantatra. Teto Davida rehefa zatra mandresy loatra dia tante izy lasa nisy orgueil tao anatiny. Mila mitandrina tsika rehefa avy mandresy ireny. Mila mitandrina tsika rehefa avy ampiasain'Andriamanitra. Fahitanareo izay koa navoan'ny zanaka. Izay foana ny ao anatin'io baiboly raha mandinkinareo. Ranomasina mena dia fivoahana dia fimonomonoana dia ady. Dia ohatr'izay ihany koa ny zavatra rehetra mitranga. Mandresy be Davida dia lasa te hanisa sao dia mba nisa an'ireto mampatonga antsika tena tafavoaka be. Azontsika ve? Dia hitanareo ve nandinika izay nijery superbook izay mbaka ny zafikely tamin'ny maraina alohan'ny andeha io dia nahazoako révélation io zavatra io ilay izy hoe fa tena lasa dala ve reto Satana dia mieritreritra hoe handresy an'i Jesosy a. Nefa izy engeny izy nanarona tamin'ny voninahiny tao raha mamaky ny boky ny Apokalipsitsika izy nanaky kerobima farak'izay tsara indrindra manarona ny voninahitr'Andriamanitra izy rery izany tao sady midera ny tsara tarehy. Dia tsy haiko hoe naninona tamin'ny fotoana inona izy ny tonga saina hoe ho resiko ty Jesosy ty fa dia asiako saina any anatin'ny rakotina rabena rasoa amely azy. Fa satria naninona niala tao fankatoavana izy dia namafisin'Andriamanitra ny fono izy dada tamin'ny teny amin'ny farao iny dia lasa tsisy fatantsony tokony ataony. Ny olona tsy mpakatoa formateny devoly. Tsy tadidiny hoe tsy ho resinao zany zanak'Andriamanitra io. Izy ny tao voalohany indrindra premier rang fa vokatra ny tsy fankatoavana. Dia tapina masona. Dia ohatr'izay koa Davida eto. Tsy nakatoa fa lasa nentin'ilay orgueil. Tsy maintsy orgueil ny Satan ke te hitovy amin'i Jesosy satria tena milay be mihitsy ilay poziny gody ao anatin'ilay ao dia fa maninona raha tsy eo amin'ity toerana ity. Henjana. Tsara daholo ny toerantsika fa za mitsiritra ny an'izan'izy izany. Fa matoa io ratsy dia ianao izay tsy niresadresam-poana sy nandany fotoana tamin'ny zavatra fa dia tsy mivoaka ilay révélation tokony ianao. Fa tsara be mihitsiny. Ary mifameno ary tsy mety ny io raha vao misy anankiray manao ohatr'izao satria teo amin'io verset tantara 21 rehefa lava be mola izy dia vaky dia any an-trano rehefa mamaky azy fa ny Israely iray manontony eny nankinaringana tamin'ny adalan'i Davida io hoe izay mahatonga antsika hoe mila mifanampy tsara tsika mba samy akatoa tsara daholo. Tsy mora makatoa satria misy zavatra contradictoire foana amin'ny fankatoavana. Misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lôjika mihitsiny. Izay lôjika izay mila pitehana rehefa hanompo an'Andriamanitra tsika. Tena fona amin'ny teny anty. Fona misy olona manana association eto. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra toko tsy association hony. Ny association tsany afaka misy manao compromis dia misy manao décret dia CDA. Hitanareo ilay loi reny dia hoe andao ty atao fa mety mba hifanarahany ty mba satria mba hampandroso ny association. Fa amin'i Jesosy tsy association. Fa théocratie. Misy zavatra tsy maintsy efekentsika dia izay ihany ny azo ekena fa tsy na tsy mety ianao na mety ianao dia izay ny ekenao dia mandra-pahatonga anao eo. Raha tsy izay ianao voafafan'Andriamanitra, voafafan'ilay izy, lasa tsy tadidiny tokony atao.
Nisy olona tena nijoro vavolombelona n'ity zavatra ity mihitsiny a. Olona tena tian'Andriamanitra be io olona io. Dia tsy hay izay nahazo anazy fa nytena hoe ndao ianao nompo an'Andriamanitra saotr'izany resaka ohatr'izany izany hono ilay tantara. Fa tsy tadidiny mihitsy hoe tokony hanompo an'Andriamanitra hono izy tamin'ny fotoana tsy nakatoavany. Dia tena nifona sy nibebaka izy tsy haiko izy izay nahazo anahy fa tena manenina izy hoe tsy tadidiko efa naninona izany tsy fantako ny tokony ataoko tamin'ny fotoana iny. Dia hamono tena tanareo tonga dia ilay toetrany Jodasy ilay tonga dia miabandona tena tonga dia oui tonga dia hoe ndraikiako satria voafafa n'ilay orgueil, voafafa n'ilay fitiavam-bola, voafafa n'ilay fitiavana voninahitra, voafafa. Izay no nahazo an Davida teto. Dia inona? Tsika mieritreritra hoe fona fotsiny eo dia mety tsy maintsy honerana ny fibebana rehefa manao tsy mety tsika. Tsisy an'izany hoe fona dia mety io ka efa miaina amin'ny fahasoavana izao. Non, ny teto dia tena niteny mihitsy rehefa nibebaka tena nibebaka tamin'ny fony Davida ao anatin'ny tantara 21 io dia vangin'Andriamanitra amin'izay gada. Tamin'izay gada ny olona nampiasain'Andriamanitra. Dia niteny izy hoe misafidiany ianao izy loza anankitelo. Ray nahazo ny fahavalonao, na ray na zao, na ray na ny tanan'Andriamanitra. Aloka ihany ny tanan'Andriamanitra fa izy be famindrapoko olona manam-patakaranako. Misy zavatra tsy maintsy avory rehefa tsy mankatoa tsika. Aza mieritreritra ianao afamaina izany mandra-pandova varaventy farany. Efa voalaza amin'ny Baiboly izany. Tsy afaka hovadika amin'ny Baiboly za efa mibebaka fotsiny dia samy vita. Non, honero ny fibebanao. Honero ny tsy mety natao. Izay no nataony Davida. Izay no nataony Davida tatao anatin'ilay tsy fankatoavana. Dia inona ny zavatra nataony hozy izy nareo? Ain-tantara 21:8. Aroy Davida tamin'Andriamanitra. Efa nanao fahotana lehibe aho tamin'izao nataoko izao. Ko ankehitriny mifona aminao aho mpanomponao mba havelao ny heliko fa efa lehibe nanao fahadalàna tokoa aho. Aroy Davida tamin'Andriamanitra. Tsy izao ve no nandidy anisan'ny vahoaka. Izao mihitsy ny nanota tadidinareo ilay tenen'ny Andrianina. Tena ny haiko mihitsy izao mihitsy ny nanota hozy izy sy ny tena nanao izany zava-dratsy izany. Fa ireo vahoaka tsy andihanonjika ireo hozy izy inona mba nataon'ireo. Nefa ireo hiaran'ilay izy. Ry Tompo Andriamanitra mifona aminao hoe aoka ny tananao amely asy ny fianakaviako fa aza ny vahoakanao ny asianao ny arety mandringana. Tena mibebaka. Tsy tia tena tsony. Ny ala tanteraka ny orgueil hita be tao anatin'ilay vavaka mihitsiny. Dia rehefa vita amin'izay io anina io, rehefa tena mibebaka izy, izay ho ilay izy. Raha vao tena mibebaka tsika tsy maintsy revelen'Andriamanitra. Tsy maintsy mahazo teny tsika rehefa hoe izao nge ilay izy dia izao ny ataonao. Dia tena ohatr'izay précisément mihitsy ndana hozy izy mandeha rifa mijoro ery hozy izy ilay anjely mitondra sabatra. Dia hitan'ny Davida ilay izy, dia hitan'ilay tompon'ilay tany, dia nitsoaka ny zanak'ilay tompon'ilay tany satria natahotra be miaraka amin'ny sabatra be ilay izy. Dia rehefa nibebaka izy dia hozy izy hoe vao nahita anazy ny arona ilay tompon'ilay tany dia hozy izy io eto anao any fotsiny. Izany nanaonao foana. Tsy ianao no manonotra an'io fa za mihitsiny. Angatao ny fanamasina secret ny jubilé. Rehefa mibebaka ianao dia honero ny fibebanao. Asa vela mihitsy raha tsy mampiteny ianao ny fanamasina hoe izao ataonao dia ataovy. Dia hitanao tsara fa tonga dia les portes sont ouvertes. Miala ny fahajambana ho an'ny olona mibebaka. Lasa tonga dia manhita ny maso, tonga dia hita daholo. Izany ho tena ilay olona fony izy. Fa naninona nanao an'izany? Andrekako tena tsy fantako mihitsy ange nataoko tamin'iny. Te hamono tena, te izao Jesosy io. Aza manamelo tena tsy fanamelo, tsy ny fibebana tsy fanamelohan-tena. Samy hafa ireo, ohatrany hoe mitovy ireo fa tena samy hafa. Tsy manamelo tena fa mibebaka. Dia rehefa tena mibebaka dia mahazo révélation dia tonga dia ndana ataovy iny. Eo ny eo ihany dia rehefa avy eo amin'izay dia hitanao ny toyany. Alléluia. Petera, John, Daniel.
misy karazan'olona miavaka ao anaty baiboly. Izao sy anao reto izany amin'izao andro farany izao. Novidiana anisan'ilay olona tena tsara ireo olona nompo tao ampanjaka ireo. Dia nefa tao anatin'ireo nisy olona anankitelo tena niavaka, dia nefa mbola niavaka hatrany i Daniel. Dia inona nampiavaka ny Daniel? Ireny efa niteneniko anareo ireny. Maniry niavaka izany. Aza maniry niavaka ampiretirety zavatra izany na mahay mitena asa tsy izany, fa le miavaka ao anaty mihitsy ny ianao le raha vao tenenina dia manaiky. Ianao raha vao misy zavatra mitsangana tsy mitsanga dia efa mety ianao e. Miavamy izany toetra mifankatoavana izany. Azontsika ve? Dia jerefo ange. Daniel toko 9 dia inona ny ataony? Toko 7. Tsy vitany hoe vitany androany izay Jesosy efa mbananao androany izay samy vita. Tsy nety vitany anazy sy ny tompo. Daniel 9 verset 2. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Après la première année de son règne, moi Daniel, je déchiffrai le livre, le nombre d'années qui selon la parole adressée par le Seigneur au prophète Jérémie. Ny zavatra nitenenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny profety ny fahavoazana iainan'ny zareo io. Tena marina nge, afaka ny anamaritentsika zary manana trano, zary efa atao anaty trano, zary tsy any amoron-dalana. Afaka ataontsika ohatr'izany ny fibebahana. Afaka marintsika ohatran'ny zanak'Israely nge, rehefa niditra ny désert izy dia nisy mane, nisy papelika. Fa izao mbola tsy any amin'ny destinéany izay. Aza marinina ny mananao. Aza marinina patonga anao tsy bebaka ny papelika izay iainanao androany. Fa tadidio fa misy jubilé tokony hidirantsika. Matoa Jesosy niteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Okare, tsy amin'ny génération tsy haiko indray vao hiverina jubilé dia hoe ho tonga saina ianao amin'izay. Tahaka ny Daniel teto. Tsy fankatoavana tamin'ny andron'i Jérémie. Toko 9. Daniel 9:6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, ou disent les prophètes, qui ont parlé en ton nom. Tsy fankatoavana. Hitan'ilay izy satria miasa saina foana izy. Miaraka amin'ny Jesosy foana, tsy manam-potoana iresahambe izy, tsy manam-potoana irana amin'ny retropoolo amin'ny zato rehetra izy, tsy manam-potoana isitrana ilay voninahitra be izay fa sitraka voninahitra atao mpanjakantsika. Fa inona ny ataony? Je déchiffrai le livre tamin'ny andron'ny prophète Jérémie. Inona ny ataontsika andanitsika ny fotoanantsika? Raha ianao izao ny dinihana, dia inona milaza ny révélation, inona manambara anao? Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, aussi les prophètes, qui ont parlé en ton nom. Sarbidy reto mifankatoavana. Zany zavatra zany eto tena tsika rehetra moa zany tenenina zany tsika eto Frantsa. Amin'ity fiainana égalité ty, amin'ity fiainana mandeha ho azy ty, ohatra milamindamy mandraty zany, fitaka ny ao ambadika io amin'ny resaka sitrapon'Andriamanitra. Satria maninona? Rehefa te hitovitovy daholo tsika satria te renanana vie moyenne. Dia lasa le olona le mitenin'Andriamanitra iny tsy ankatoavintsika intsony izy na ry zavatra mitovy aminako jereo izy miara-mikakakaka amina, miara-maninona. Dia lasa maivana ny teny izay teneniny. Amin'iny fotoana iny nefany mety efa Andriamanitra mampiteny anazy. Dia tsy ny avintsika. Ndao tsika tena marina hoe afaka manao fety manao iny tsika. Fa raha vao sitrapon'Andriamanitra aza asiana compromis. Na dia ianao rery ary sisany ianao an'izany tahaka ny Daniel Sadraka sy Abednego izay fantatritsika dia ataovy rery fa tsy maninona izany io fa tsy eto ange fiafaranantsika e. Tsy eto izany fiafaranantsika na tsisy nizaniza ty atsika ary noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mitady olona tiana izany ao fa ny sitrapon'Andriamanitra tena ataovy tsisy fepetra. Izay ny titran'ilay izy hoe fankatoavana, tsisy fepetra amin'ny dika fanetretena lalina. Zany na voan'ny Samuel, zany na voan'ny Saoly nge, any amin'ny Samuel 15:3. Ary ngany daholo izy ny Amalekita. Rehefa iny nivoaka ny d'origine nahita le ngedangeda daholoko, ngedangeda daholo ny ondry amanosy ry mpanjaka milay be miaraka volamena ndao reto izy atokana. Nefa iny direktiva avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary ngany daholo. Firy ny direktiva tsy nankatoavintsika izay.
impiry izay ny ray aman-drentsika ara-pinoana ny tonga teto an-davy dia tsy nakatotsika fona tompo fa izy ny lohany raha te andresitsika dia izay ny voasoratra izay daholo nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra na Jesosy izay zanak'Andriamanitra iny arany zaho izy menao ny raiko ary raika to aminy tsisy nizany tsisy namena nakalaza ny voninahiny izy ohatrany devoly izy ka hoe mieritreritra ka ny andresy tsy maintsy tsika misy olona katoavintsika vao tafiditra any an-danitra tsy maintsy misy Moïse tsy maintsy misy Joshua zay tsika vao tafiditra des fois ohatra Moïse zao teana veranga tsy nefa misy bokina be fa zatra mibata brique tao amin'ny fanazonareo fe lasa efa fortifié lasa efa tena matanjaka raha jerefa ny kotiny Arona sy Moïse dia Arona ny tokony ho izy raha ohatra ny hoe bikabika sotr'izany fa matetika mpanompon'Andriamanitra misy défaut kely izay aiza misy le teo misy pointillé dia tsika variana pointillé dia tsy makatoa dia lasa miresadresaka zava-pontsika dia babo ny taranak'Israely teto misy zavatra tsy mety mivaha mihitsy nefa tena efa ataontsika daholo ny zavatra rehetrarehetra ozy izy ny ray ny ray aman-drentsika ara-pinoana hoe takomana amin'ny dimy ozy izy nefa fa misy zavatra tokony toriana ny toe-po eto nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny antsika hatraiza ny fankatoavantsika ny ray aman-drentsika ara-pinoana satria reny dia tena hoe inao le corbeau le mamerina teny reny le hoe dia koa ny ataony perroquet an'Andriamanitra zareo hoe teneny zao dia teneniny dia indraindray mijery amin'le pointillé tsika dada kosa misangisangy nefa efa tsy haintsika fa efa Andriamanitra miteny aminy te hiditra amin'ity jubilé ity tsika rehetrarehetra za mampatonga an' Jesosy manoro an'ilay izy ray sy tome amin'ny fibebahana dia honero rehefa miteny Samuela teto izy miteny deo izy avaon'io efa fantatr'Andriamanitra ny any amin'ny Samuela 10 fa tsy akatoa io alaka izy io izy tsy makatoa anahy fa Samuela dia iny nda naringany malekita ozy izy fa non tsy nataony izy fa najanona nakasisiny le izy dia inona ny zavatra nitranga reto vokatry ny tsy fankatoavana ny ala taminy tanteraka ny le fahasoavana le onction ozy izy ny baiboly le onction ny ala dia tsy dia mampaninina fa ny tena enjana tsy mba nanana n'le fotra ny tsanganantsika teo ny leventsika ohatran'le teo dia ny fony izy dia ny bebaka pabe maso tsy ny bebaka izy ho an'izay olona netiny niaraka ny ady-tany tsy mibebaka izy ho an'ireo iagaga sy ny vadin'ireo fa inona ny tenenina ozy izy vakio inge io tantara Samuel io hoe Samuela menatra hivoaka eto amin'reto olona eto fa ndao naraka anahy eto orgueil mbola le zavatra hita maso voaka ny d'origine vokatry ny tsy fankatoavana dia izay eo ihany fa mbola tsy nety ny ala mihitsy le orgueil tsisy fibebahana tao aorianan'le tratra tsisy fanerana tao aorianan'le izy azotsika ve ndao tsika tena hianatra n'izany fankatoavana tsisy fepetry izany ndao tsika naja rafitra Jesosy ary nanaja rafitra Moïse Joshua ary nanaja rafitra izy tsika tsy hanaja n'izany rafitra izany tena raha vao resaka momba ny sitrapon'Andriamanitra tsy association fa théocratique misy zavatra tsy maintsy arahana ny dadantsika ara-pinoana manana ny ajainy koa izy dia io ny apetraka Jesosy eo dia ajaintsika dia ohatr'izany nareo rehetrarehetra iza mbola tsy najaiko satria fantako fa misy Andriamanitra lehibe ao anatinareo le fanajana tsy vitan'le nany fa tena henonao anatin'ny fonao hoe tena tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy venao sa tena zavatra ohatrany tsy zakako izany rehefa miteny izy na ohatr'izany amboary iny regleo iny fa fotoana izao mbola fahatsika amin'ny regle an'izany voninahitra ho an'i Jesosy Daniel 9 verset 7 dia amin'ny tapany farany dia hoe à cause
à cause des infidélités qu'ils ont commises vers toi. Ny fony izy noho ny amin'ny zavatra nataony hafa dia izy no nanolotra an'ilay izy tao anaty vavaka tao. Ndao tsika tena hoe ho fitaovana tsara eo am-pelatanan'Andriamanitra manomboka androany. Za mino fanatanteraka an'izany tsika. Ahita an'izany Jesosy rehefa ho avy ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Hitanao ny ahafantaranao fotsiny izay fa tena vita fibebahana tsara ianao, tena anisan'ilay olona le miavaka ianao dia manana révélation amin'ny andro farany ianao. Daniel, Jean sy John nahazo ny révélation ny andro farany. Azonareo ve? Satria tena mibebaka izy. Tena manomana tsara n'izany fiavian'i Jesosy izany izy. Dia ohatr'izany tsika ankehitriny. Rehefa tena olona tena miavaka tsika, tsy hoe miavaka amin'ilay ivelany, miavaka amin'ilay zavatra hita maso, fotsiny ihany satria nisy an'izay fiavahana izay koa ny ainan'izy ireo. Fa tena tovy, tena velona ao anatinao fanomanana amin'ny fiavian'i Jesosy. Dia tsy ho antsika ihany, fa ho an'ny ankonantsika. Satria maninona moa miresaka ankonana, dia maninona mipartage anareo hoe mila mibebaka ao antsika fa hatraindray mampatonga an'ireo ankonana tsy makatoso ohatr'izany tsika ny tian'i Jesosy tena tena hibebaka. Maty ange Jonatana reto maty Jonatana vokatry ny nataony Saoly. Nefa tena manimadika amin'ny Baiboly any tsy hitako hoe ina fotony Jonatana fa Jonatana ary tibian'i Davida. Tandremo izay tamin'ny 31 averin'ny date izay révélation izay. Misy fiantraikany amin'ny taranakao ny adalana ao androany io. Io tsy fiovana androany io misy fiantraikany. Za mampatonga anahy manitsy ny zanako foana. Non tsy maintsy mijoro tsy maintsy tsy maintsy mijoro tena ao anaty tena zavatra tokony atao nge zany tsy zany any mbola hoe tsy angalatra fa tena hoe tena opportunité misokatra araka le tenen'i pasteur fa non. Ndao tsika iaina amin'ny tena fahamarinana amin'izay fa maninona révélation ny andro farany. Mila miditra manasa ny akanjotsika amin'ny razana kontsika mba tsy hisy pentina amin'ny fiavian'i Jesosy. Alléluia. Ndao tsika hivavaka, tsika hitsangana marana ny izany teny izany dia mino fa voakasika izany teny izany tsika rehetra. Dia mino fa andrefa volombelona be da be amintsika ambadika izany toe-po tsara nanan'i Daniel sy Jean izay rehetra nytenenina izao. Mino fa hitsangana ny armée des saints manomboka androany tena hoe hijoro amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fankatoavana, tsisy fepetra, hijoro tena hifanaja any anatin'ny fosiny fieritreretana, hanompo amin'ny fieritreretana madio, tsisy pentina, ary tena hoe le olona tena mpanangana ny afo ireny. Misaotra Jesosy voazara ny teninao. Misaotra anao Jesosy nampianatra anay teto indray. Misaotra nanaiky ny teny Jesosy. Misaotra Jesosy amin'reto olo-masiny reto. Misaotra Jesosy ny amin'ny famanginao azy tsirairay avy anatin'ny fony any. Tehirizy izany révélation izany Jesosy amin'ny fotoana zareo hiatrika hiady Jesosy satria tsy maintsy misy fanoherana ny teny. Dia hatsiaro an'izany teny izany izy ireo fanamasinao. Misaotra ny amin'ny hery izay menao an'izy ireo Jesosy satria efa tonga zanakao izy ireo. Ahafahany manohatra Jesosy amin'ny adversité izay misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misaotra Jesosy fa miova ny fijerinay androany. Misaotra fa miova ny fomba fisainanay, miova ny fomba fiteninay, miova ny fomba fidisiplinenay Jesosy ny fiainanay manomboka androany. Mety izay Jesosy. Mety tanteraka izay Jesosy. Voninahitra teo anao rery ihany. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ta parole qui est dit ce matin, qui était dit ce matin. Obéir, Papa. Obéir, Seigneur. Dans cette année de jubilé que tu nous as donné, Papa.
Alléluia. Je veux obéir à ta parole, Seigneur. Je veux vraiment obéir, Seigneur, dans tout ce que tu veux, Seigneur, que je fasse dans ma vie, Seigneur. On va chanter ce chant. Le chant terminé, le rideau retombe. Seigneur, obéir sans condition, Seigneur. Obéir sans rien attendre en retour, Seigneur. Obéir dans ta volonté, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande cet après-midi. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, Seigneur. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange ce matin, Seigneur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, tout centré sur toi dans mon obéissance, Seigneur. Centré sur toi. Sans rien attendre en retour, je veux tout simplement revenir dans la louange et dans l'adoration, sans compromis, Seigneur. Je veux t'obéir, Papa. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Amen. Les apparences sont trompeuses. Tu vaux bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Centré sur toi, Seigneur. Car tu t'es donné pour moi sur la croix, Papa. Tu as tout enlevé sur la croix de Golgotha, Seigneur. Oui, centré sur toi pour le reste de ma vie. Centré sur toi.
Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Toute ma vie, Seigneur. Amen. Amen. Andaontsika alohan'ny andraisantsika ny Sainte Seine dia andao andiny tenitsika par rapport amin'ireny teny voaraintsika tandroany reny. Andao tena andiny teny, andao tsy andeha amin'ny fahazarana ny amin'ny hoe fanaovana Sainte Seine zany. Andao tsy andeha amin'ny routine, fa andao tena raisintsika ny hevitra ara-panahy an'izany fandraisana ny Sainte Seine zany androany. Nisy teny teo hoe mila manonitra atsika rehefa avy mibebaka. Andaontsika tena andiny tena tsara satria tadidio tsara marin'Andriamanitra fitiavana. Tiany hanafaka atsika rehetrarehetra. Tadio fa rehefa nisy ninana Sainte Seine niaraka tampiainan Jesosy, Jodasy koa ny teo e. Fa Jodasy tsy nety niova, nanamafy ny fo. Ny finanana Sainte Seine ty zany soa raha takatra atsika ny hevitra ara-panany dia misitraka an'izany tsika. Soa vao may manamafy ny fotsika. Andaontsika andiny tena tsy andeha amin'ny fahazarana mihitsy hoe inana ndray zany androany, fa hoe ahoana ny toe-panahiko androany. Vonona ve any ianao an'izany obéissance zany? Tena vonona ve za Andriamanitra hiditra amin'izany sitraponao zany? Andao andiny tentsika, andao hivavaka. Raha jerevantsika koa amin'ny 1 Corinthiens 11 ao, jerevy moa 27. Resaka ny Jodasy tsika teo hoe niaraka ninana mofo izy niaraka tamin'i Jesosy sy nisotro ny rany, fa avy eo izy namadika an' Jesosy ihany. Dia jerevy 1 Corinthiens 11 verset 27, au nom de Jésus. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. C'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 30. C'est pourquoi c'est là qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Des 31, si nous nous jugeons nous-mêmes aussi, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous soyons pas condamnés avec le monde. Tanareo, tenandao reto, andao tsy ataontsika sangisangy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andao tsy ataontsika kilalao reto. Andao tsy andeha amin'ny fahazarana. Mety izy arak'ilay teny teo hoe misy point noir, na amiko zao mety misy point noir hitanareo. Fa andao tena ifasentsika amin'ny point noir amintsika. Atomboka atsika antrantsika aloha, ao amin'ny ankohonantsika aloha, andao anesitra an'izany fijery ratsy zany. Matoantsika mahita ny faharatsinany amin'ny hafa, tsika mihitsy ny ratsy reto. Matoantsika mahita faharatsiana zavatra ratsy any amin'ny hafa, za mahita l'izy mihitsy ny ratsy. Fa andao androany. Andaontsika tena hoe atongotry ny Jesosy. Andaontsika raha hinana n'ity mofo ny Jesosy ty. Andao tena hanala an'izany point noir zany. Andao hanala ny fomba fijery ratsy, hanala ny fisainana maloto rehetrarehetra. Andaontsika hivavaka. Asandrato mivavaka antsika ny apotsika. Mba tsy hanamafy ohatra ny Jodasy tsika, mba tsy hanao ohatra ny reto fiangonana tany Korinty reto tsika. Hoe tsy nydisernentrareo. Jesosy tsy tia andeha amin'ny fahazarana izay mifanarahanao. Misaotra ny amin'ny teny foana, pahitsiana, fananarana satria tianao marina izay, tena ho parfait. Jesosy saotra ny amin'ny vatanao. Izay natolotra ao
ho kapokapohana. Finanana an'ity mofo ity Jesosy satria ianao lay teny tonga nofo. Dia ianao ny teny hoe finanana an'ity mofo ity dia nofonao ity. Zany hoe finanana ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny hevitra ara-panany. Raha hinana an'ity izay dia reny teny reny raisina hiamponoana. Satria ianao lay teny tonga nofo. Ary hinana an'ity mofo ity izay dia nofonao ity. Zany hoe mihinana ny teninao izay. Ary miaksepte ny teny rehetrarehetra avy aminao izay. Raha misy aminay ato mbola misy manamafo. Raha misy aminay ato Jesosy mbola tsy mahay mamela heloka. Dia ankehitriny andao reklentsika izany izao. Alohan'ny andraisana an'ity mofo ity andaontsika hifamela heloka sincère reto. Tsy amin'ny fahazarana. Satria matoa ny mihinana an'ity dia nahazo famelan-keloka. Andaontsika hifamela tanteraka. Mety hoe tsy amintsika eto fa mety hoe misy olona any araka ny teny teo hoe sao dia misy olona any voatenenao fotsiny ianarany dia mba hampisento anao, manavesatra anao. Andao izay olona izay. Fa ao anatin'ny fonao fa nahazo famelan-keloka koa ny antsika. Andao tsy ataontsika amin'ny fahazarana. Finanana mofo. Saotra Jesosy vonon'izay andeha amin'ny sitraponao. Raiso mofo dia tapao. Dia misaora an Jesosy. Misaotra Jesosy tsy hoentinay amin'ny fahazarana zao fa hoentinay amin'ny hevitra. Amin'ny ara-panary manao engagement koa izay. Fa hanadio ny fisainanay, hanadio ny fonay, vonona mela heloka foana. Ohatra ny nataonao. Satria tianao izay tahaka anao. Raiso indray ny rano Jesosy. Ndre Jesosy ty raha ty no izay latsaka teo Calvary no nanadio anay, nampisy réconciliation anay, nanamarina anay taminao, nafahanay miverina, nanapatapaka ny hevitra rehetrarehetra mampisaraka aminao ty raha ty. Ankehitriny tsy hoe misotro an'ity dia vita fotsiny ohatran'ny bagety mazika izany, fa izay koa vonona ray androso aminao. Anala ny malotoloto ireo rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Fa teo marina izay eo anatrehanao. Mba tsy ho verimaina ty raha latsaka ty Jesosy amin'ny fiainanay tsirairay. Izay mpiara-manompo rehetrarehetra tonga eto. Sy izay miainao nay ny ambadimbadika any. Raiso dia sotroy. Dia misaora an Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy ny amin'ny rahanao latsaka. Saotra Jesosy no fitiavanao. Misaotra Jesosy. Alléluia. Misaotranao Jesosy. Misaotra tompony amin'ny fotoanandroany tena mahatsapa tena sambatra izahay Jesosy Ozy izy ny teninao raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia foana tena tsapanay fa teto ianao. Ny teny anay ny teny fahamarinana ianao Andriamanitra. Ary mbola nampiray anay taminao Jesosy ianao androany. Tena privilégié zay, tena béni zahay. Manana an'izao assemblée izao, manana anao Andriamanitra. Olohany fiainanay, mankasitraka. Afaka misaotra ilay olona eo akaikinao ve ianao androany? Misaotra ny fisinao misaotra niaraka tamiko teto androany sambatra manana anao Alléluia. Mankalaza anao zay Jesosy androany. Tena feno fankasitrahana ny fonay androany Jesosy sambatra izahay manana anao. Teneno ilay olona eo akaikinao tiako ianao ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Tena tiako ianao ary fitiavana sincère izany. Alléluia. Andaontsika tonga dia ataontsika pratika le fofiny sincérité ao anatintsika androany. Tonga dia atao pratika amin'ilay olona eo akaikinao, amin'ilay anadanao, amin'ilay rahavavinao, amin'ilay olona eo akaikinao. Alléluia. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur de l'amour du Seigneur. Car il est ici et il nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ambany eto androany fanatrehan'Andriamanitra. Raha te hikikiky ianao ka ianao hikikiky. Raha te hitomany ianao oka hitomany. Halleluja. Rapapapapapapasherere. Raha te hitsitsaka ianao oka hitsitsaka ianao androany. Fa ho lafaka isika androany. Ho lafaka isika androany. Ao anatin'izao fanatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny tenin'Andriamanitra izay voalaza. Ho lafaka izahay Jesosy. Ho lafaka izahay. Amen. Amen. Ndao hiteka mafy be ho an'i Jesosy isika androany. Amen. 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 Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy dia amin'izao tsika dia ilaza ny toy ny fotoana dia omentsika amin'ny pasteur angamba ny fitenenana.